Ho fanampina ny tanora afrikana mba hananatrikefa amin'ny fitariana dia misy ny fandaharan'asa Mandela Washington Fellowship ka ny tanora 520 ka hatramin'ny 530 taona no afaka mandray anjara amin'izy ity. Ho antsika izay liana dia ny 5 Novambra ho avy izao no fara fisoratana anarana. Ny fandaharan'asa Mandela Washington Fellowship zany dia fiofanana sy fitsidihana makany États-Unis natokana ho an'ny tanora aty Afrika izy io dia reo tanora feno 520 ka hatramin'ny 530 taona no asaina handray anjara amin'ilay izy mahafehy tsara ny teny anglisy na ambava na antsoratra ary manana traikefa amin'ny resaka fitariana na ihany koa teo mpitarika ampitombo ny fahaiza-manao zany amin'izay resaka fitarian'izay na ny leadership. Dia ity fandaharan'asa Mandela Washington Fellowship ity zay mpandray anjara rehetra voafantina moa zany dia ho alefa ny États-Unis amin'ny volana Jiona taona 2012 dia manatrika fiofanana mandritra ny 9 herinandro any amin'ny université tsara indrindra ny États-Unis dia afaka mihaona mivantana amin'ny filoham-pirenena Amerikana Barack Obama ihany koa izy ireo mandritra ny herinandro ao amin'ny Maison Blanche dia misy amin'izy ireo no afaka anao stage mandritra ny na fianarana arak'asa zany mandritra ny 9 herinandro any États-Unis ihany koa. Amin'ny alalan'ny internet avokoa no andefasana ny antota-taratasy rehetra zany hoe scanena zany le antota-taratasy ohatra ny hoe lettre de recommandation na ny diplôme sy ny sisa farany marina dia efa misy forme sahady ao zany hoe misy pejy ao takelaka fenon'ny mpandray anjara tsirairay valiana amin'ny teny anglisy ray manontolo izy io dia mila micréer login sika amin'ny teny frantsay tsy hitako moa zay andikanan'izay fa dia mena mot de passe ianao dia rehefa tafiditra ao amin'le pejy yali.state.gov yali zany YALI .state ohatrany hoe United States STATE.gov ohatrany hoe gouvernement dia ao zany no misoratra anarana dia afaka mivezivezy ao amin'le site ao foana ianao mandrapafenony le takelaka tokony fenonao amin'ny teny anglisy dia alefanao dao ny dossier dia hatramin'ny 5 amin'ny volana Novambra ny fara fandefasana ny antota-taratasy rehetra raha ohatra ianao ka hoe te hifaninana zany ahazo an'ity fiofanana sy fitsidihana ny États-Unis maimaimpoana ity.